Tafiditra tanteraka mihitsitsika ao anatin'ity fandarana manokana ity indray. Raha vao migadina moa ireo olona ny ora sy fotoana tahaka an'izao dia efa fantatro tsara ny anaran'ity fandarana ity noko fa efa tena hoe lanitsika tsenjery mihitsy hoe manangana fiainana miaraka amin'ny Kristy ao anatin'ny sekoly Baiboly kristianina izay ianarantsika ny Baiboly iray manontolo. Ny bokin'ny Genesisy toko fa 5 no horesantsika amin'ity andro anio ity. Mbola misy ambiny kely tsy vita ny toko fa 4 fa mifampitohy amin'ity fa 5 ity dia ho hitantsika eo ny toyany rehefa avy eo zany. Ka mba hatomomba natsakasy andavany tsara mihitsy ny fandarantsika eto satria ny teny anankiray izay eo ambanin'ny herin'Andriamanitra rehefa eo ambany fitarihan'ny fanamasina dia tahaka ny Petera rehefa mitory teny dia ozy izy ny soratra masina hoe voatsindrona tampony ny olona ka nanambara tamin'ny Petera hoe inona no ataonay rahalahy. Teny tsotra moa navalin'ny Petera tamin'izay fotoana izay manao hoe mibebay ianareo koa ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hahazahoana famelana ny helokareo. Ary zany ny antony ivavahantsika na inona ihany koa ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa hoy ny apôstôly Paoly dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany rehetrarehetra izany na asa atao hoe amin'ny fiainana andavanandro milohan'ny voanao ny tokantranonao mba hatateraka ny teny soratra masina hoe hotahina ianao raha mivoaka hotahina ianao raha miditra dia apetrao ambavaka foana. Raha andeha hianatra tsika mpianatra dia mangatata olo-tsaina sy fahazava-tsaina avy amin'Andriamanitra fa omen'Andriamanitra anao ny fahalalana mihoatra noho ny mpianatra namanao rehetrarehetra. Raha ataoko hoe manangana orinasa kely ianao ka kely ny andohanao amin'izao fotoana izao satria mety kelikely ny vola ampiasainao dia raha tianao miakatra hatrany hatrany io dia apetrao ambavaka hatrany hatrany satria ny Baiboly dia miteny manao hoe apetrao amin'ny Jehovah ozy ny entanao fa izy anohananao fa tsy avelany angozoozo mandrak'izay ny marina, tsy avelan'Andriamanitra angozoozo raha mbola olona mijoro amin'izay sitrapon'Andriamanitra izay. Ka dia izay no teny fampahirezana ho antsika atao anatin'ny tokantrano. Rehefa mandeha moa ny toriteny ohatran'izao dia misy amintsika fianakaviana atao anatin'ny tokantrano ato tonga dia linany amin'ity fandarana ity ary eo pototry ny télévision na eo pototry ty radio ty ianao manaraka n'ity fandarana ity. Fa misy kosa moa zany no fandritra hoe ka raha tsy toriteny foana ny ainany etoko raha tsy tianao atao anatin'ny tokantrano aty ihany nataoko. Misy moa le maivavakely ohatran'izay satria tsy resinahitra loatra le miaino an'le toriteny dia zao fotsiny nahazoazonao na tsy azoazonao le toriteny dia zao fotsiny teninay aminao hoe mahasoanao ny fandrenesana ny tony toriteny tony. Ary ny famirapon'Andriamanitra dia voalaza amin'ny Baiboly fa maritra mandrakizay kanefa tadidio tsara fa raha tsy mahay manararaotra ny famirapon'Andriamanitra io ny olona anankiray dia mety ho tara ny famirapon'Andriamanitra ihany na dia famirapon'Andriamanitra mandrakizay be dia be ny olona efa tarany zany famirapon'Andriamanitra zany ady ndroa alohan'ny hafaty azy alohan'ny hafatesany vao miantso ny fianakaviana hoe ndoi vaovao le fianakaviana ohatran'izao fa efa mitady hiakatra ny masony dia farafara tsy ny ampibebao izy aloha mba ho vaovonjy ka so dia tara loatra ny famirapon'Andriamanitra ry havana malala. Ny antony tonotoriteny tony dia tsy sanatria akory hoe clientélisme na itao mananao aty amin'ny fiangonana izay misy anay izay moa ve ho tonga namana indray vao mavomavo fa rehefa resy lahatra ianao makaty aminay raisinay somatsara ianao fa tsy dia izay loatra ny tanjonay. Fa ny tanjona dia hoe nitondra fifoazana isam-batan'olona isa tokantrano ary isam-piangonana sy isaky ny mpanompon'Andriamanitra mpitondra fivavahana rehetra dia mba hifo ara-panahy satria ny fifoazam-panahy na ny famonjena dia anisan'ny lakile anankiray mampiakatra ny toekarem-pirenena, mampiakatra ny ara ekônomia, ny ara-tsosialy, miaina ny mpangalatra rehefa be dehibe ny mifo satria tsy misy fampianarana ary tsy misy fomba azo atao na fanabeazana azo atao mampiova fo olona akoatra ny fanan'Andriamanitra izay raisitsika amin'ny alalan'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ohatr'izao izay ihany no mitondra fiovam-po. Ka andeha hivavaka tsika aloha ametraka tanteraka ambavaka ity fandaram-potoana ity milohan'ny amaky antsika ny Baiboly. Vavaka tsika tompoko raha eo misaotra anao indray izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tafahoana amin'reto vahoaka be dehibe reto mba hianatra ny tenin'Andriamanitra, mba hianatra soratra masina. Mino atompo fa anakambara amin'reto olon-reto ianao
ary asa amikery mihitsy anatin'reto vahoaka ireto sokafo ny fon'ny mpijery sy ny mpiaina ay andray tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina ny amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 any dia misy ny tantaran'ireo mponina tany Bery tamin'izany fotoana zany zay tsara toe-panahy kokoa rehefa nandinika ny tenin'Andriamanitra zany hoe ny fandiniana sy ny fianarana ny teninao dia mahatsara toe-panahy ary mitondra fitahina, mitondra fahasalamana, mitondra fahalalana amin'ny ankapobeny mihitsy manokotsokatra ny fo sy ny saina ary dia manangana ny farava ela ihany koa ny teninao koa noho izany indrindra tompo ity fandaharana sekoly baiboly ity dia ampianatra ny olona ny zava-miafina amin'ny teninao ampianaro hoe zay tompo ary ampianaro hoe tolona reto amin'ny anaran'i Jesosy amen. Miarabanao koa tenako pasteur zay tonga sondray eto amin'ity fahitalavitra ity. Manona fiadana tomponao pasteur tofo. Miarabantsika manakavy tompoko. Genesisy toko 5:20 ny andininy voalohany avy hatrany lovaka itsika. Ny nanambadian'ny Abrahama ny Ketura sy ny taranany avy taminy ary nahafatesany Abrahama sy nandevenany ny zanany azy. Ary Abrahama napakabady indray, Ketura no anarany, dia niteraka ny Zimrana sy Joksana sy Medana sy Midiana sy Jisbaka ary Soa tamin'ny Abrahama izy. Ary Joksana niteraka ny Seba sy Dedana ary ny zanaka lahy ny Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima. Ary ny zanaka lahy ny Midiana dia Efa sy Efera sy Hanoka sy Abida ary Elda. Ireo rehetra ireo no zanaky Ketura. De natolotry i Abrahama ny Isaka zay rehetra nananany, fa ny zanak'ireo vady tsy ny rano ny hafa izay nananany Abrahama dia samy notolorany avy ka nampandehanany teny mbola velo izy hiala amin'ny Isaka zanany hiantsinanana ho any amin'ny tany atsinanana. Ary ny andro ny ainan'ny Abrahama dia 570 taona dia nialaina i Abrahama ka maty rehefa fotsy volo tsara sady lay antitra ela ny ainana. Dia voangona any amin'ny razana izy ary nalevi ny Isaka sy Ismaela zanany tao amin'ny zoy ao Makpela tao amin'ny sahany Efrona zanaky Zohara Etita zay tandrifiny Mamre. De ilay sahy zay novinidiny Abrahama tamin'ny taranaky Heta tao no nandevenana ny Abrahama sy Sara vadiny. Ary efa maty Abrahama de notahin'Andriamanitra Isaka zanany, ary Isaka dia nonona teo akaikin'ny Bera Lahiroy. Ia zava-dehibe indray pasteur ny alalantsika izay zavatra rehetrarehetra zay. Ny lesona ray anisan'ny voalohany mombana fanambadiana pasteur dia ny hoe tsy nanambady mihitsy Abrahama nanambady hafa raha tsy efa maty izy ty Sara vadiny. Tsy nanambady mihitsy izy raha tsy efa maty Sara vadiny. Alalantsika zany foana le hoe izay no formana fanambadiana, izay no rafitra na fanambadiana hatrany am-boalohany. Tsy le hoe manambady roa na manambady telo na manambady efatra pasteur, tsy ao anaty baiboly reny. Fa i Abrahama tena nanana fanajana tanteraka mihitsy izay fanambadiana no soritan'Andriamanitra izay. Ka rehefa maty i Sara zay vao nanambady olo-kafa dia niteraka indray. Zay le izy. Fa ny zavatra anisan'ny nahafinaritra pasteur tovy dia ny hoe Andriamanitra tsy mivadika amin'ny zavatra zay efa nolazainy, tsy mivadika Andriamanitra amin'ny zavatra efa noteneniny. Efa niteny hatrany am-boalohany Andriamanitra fa Isaka no hitondra ny anaran'ny Abrahama am'ireo, satria zany raha fitinina raha ny hitantsika eto fotsiny zao dia valo ny zanaky Abrahama. Azanao raha fitinina Ismaela le naterany tamin'ny Agara, dia avy eo Isaka, dia eto indray mbola misy endandray eto avy amin'ny Ketura.
fa ny zavatra mahavarina pasteur dia ny ray tamin'ireo zanaky Abrahama ireo ihany no tena nomen'Andriamanitra an'le tsodrano ary ny ken'Andriamanitra fa tena zanaky Abrahama ara-dalàna tsara dia tsy izy akory fa Isaka. Ary dia Isaka no nahazo ny tsodrano rehetra. Miverina ihany tsika pasteur amin'le resaka zay ny fanaovantsika teto tany aloha mana hoe tena ilaina ny tsodrano tena ilaina ny tsodrano satria amboniny zay fananana navelany i Abrahama tamin'ny Isaka dia ilay tsodrano ny tena goavana indrindra nampitainy i Abrahama tato amin'ny Isaka. Dia izao no vaky ny teny eto amin'le Genesisy 5:20 1:1 manao hoe ary rehefa maty Abrahama dia notahian'Andriamanitra Isaka zanany ary Isaka dia nonona teo kaiky ny beralahy roy. Rehefa maty Abrahama dia notahian'Andriamanitra Isaka zanany. Lotsindriny ny Baiboly tsara tsy hoe ny taranaky Abrahama rehetra na ny zanaky Abrahama rehetra no notahian'Andriamanitra pasteur fa Isaka ihany satria Isaka lay nahazo ny tsodrano manokana fitahiana manokana ary io dia tsy ndritsika foana pasteur fa tena goavana pasteur. Zany hoe misy lelan'Andriamanitra mitsodrano anao, misy mpanompon'Andriamanitra mamotsitra teno anao, misy lehilahy na olo-pasoavana iray mametraka tsodrano anao pasteur fa lasalasa io olona io. Za pasteur tena mahita an'izany mihitsy eo amina toeram-pivavahana. Misy karazana olona pasteur to zao ny zavatra mahatsapako tsy avelan'Andriamanitra iconnecte aminao mihitsy indraindray, tsy avelan'Andriamanitra ifandray iconnecte eny hoe anome zavatra anao satria manko ny tsodrano matetika hoe manome zavatra an'le olona ianao, le mpanompon'Andriamanitra ianao, azonao mikarakara azy ianao. Zay ny lalàna ny tsodrano atao anaty Baiboly ray manontolo pasteur. Ohatra ny somary mifamatotra kely amina sakafo zay izy hanipy dia mikarakarana lelan'Andriamanitra. I Abrahama zao nisy fotoana nikarakara'le anjely anankitelo nanasany tongony dia nanome sakafo azy dia vao vitany Abrahama zay fikarakarana an'ireo anjely anankitelo ireo dia hoy ireo anjely anankitelo ireo hoe amin'ny herintaona toy izao dia hitsotro zazalahy ianao, hitsotro zazalahy isaravadinao avy nikarakarana sakafo zay foana atao anatin'ny Baiboly. Dia nahazo fitahiana i Abrahama. I Jakoba nazahoany nitsodranony izy ty nitsodranony Isaka dia resaka fikarakarana sakafo, fikarakarana sakafo. Misy olona maro zay efa hitatsika foana, hitanao na tonga ny voozina iama zanaky Noa, na tonga ny ama voozina dia izy tsy nikarakarana Noa. Azonao fa le rôlahy kosa izy moa ziny izy le ray isemasitafeta izy rôlahy izay nikarakarana Noa dia nahazo tsodrano manokana tamin'ny Noa. Mifamatotra ohatra zay foana le izy pasteur, ny tsodrano dia mifamatotra amina fikarakarana mpanompon'Andriamanitra. Dia misy olona tena mahatsapa an'ity mihitsy pasteur, tena mifandray aminao ohatra raha resiko amin'ny tenako pasteur, tena mikarakaranao fa reny olona ireny pasteur tena mahavarina ny fiakaran'ny fiainany. Reny le olona tena hoe manana fanajana mpanompon'Andriamanitra, lelan'Andriamanitra na olo-pasoavana, mahay mikarakara amin'ny fony fa tsy hoe mikarakara amin'ny fiatsaram-belantsika koa, mahay mikarakara tena fiain'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fanajana an'le olona. Fa betsaka pasteur zay hitako zay fa tena tahiny to. Fa misy koa nefa nisy olona zay pasteur ny ampitany ranomasina any, izay tena mahavarina mihitsy. Miresaka amiko misy fotoana izy miresaka amiko telefônina foana dia zao nresany andefa telefônina ho anao pasteur, ikarakaranao andefa telefônina dia enao fa alefaso
de aleo izy fa isy olona ho avy aty aminay aty anao vacances mamako avy aty de ampitondraiko amin'ny mamako de tonga tany le mamany de tsy nampitondrany amin'ny mamany indray le entana fa aleo izy fa ho avy misy fotoana ho avy any Madagascar mihitsy de etiko any fa na alefako olo-kafa fa tsy voavidiko le izy fa mamanay fa lasa nisy pasteur indray avy aty Madagascar anakany de niantso ahy izy misy pasteur avy eo aminareo pasteur izy tonga aty de zao ho ampitondrako azy indray le téléphone de arinany fa tsy maintsy voaray anay iny tonga amin'ny fotoana kany lera lazy tsy mandeha ny téléphone tsy mifankahita votsitra indray ho avy aho izy pasteur any Madagascar de tsy maintsy etiko tonga indray izy de zao indray nyresany teto Madagascar be loatra ny etako pasteur izy de tsy zakako le izy de tena ohatra zany foana lasa indray izy miverina Madagascar de mipromettre izy zany teanao zavatra fa ohatra misy fanahy ohatrany tsy avelan'Andriamanitra connecte aminao mihitsy izy tsy avelan'Andriamanitra tsy haiko hoe inona le antony fa tsy avelan'Andriamanitra ikarakaranao mihitsy izy tsy haiko zay problème de izy tonga tany andafindray tsy voavidiko mihitsy izy le téléphone pasteur avy zao allo anao de fasako vola 4 millions vola amina million de mba alovo izy le izy any amin'ny banque any Madagascar de eno de nalefany tokoa le vola pasteur nalefany le vola karapanondroko indray very ndray karapanondroko nefa io vola io tsy afaka mihoatra ny herinandro amle banque reny amin'ny Western Union reny tsy afaka mihoatra ny herinandro fa voatapitra ny herinandro de miverina any amle nandefa azy le vola nalefany le vola karapanondroko very zay eo mpikarakarana karapanondro herinandro mahery kely vita le izy vita ho le karapanondroko de nantany anahy izy aloha ngatsy nalay pasteur le vola fa miverina ty amiko ny aho le karapanondro very de fa naveva mikarakara fa ho alaiko le izy de fa miverina ty amiko izy fa alefako rehefa vita ny karapanondronao vita ho any karapanondroko fa alefasa amizay mandraka aty ny androandro pasteur tsy haiko efo 10 volana tsy nalefan'le vola zany hoe misy olona tsy avelan'Andriamanitra ndray tsodrano avy aminao mihitsy mety tsapany manana fanirina izy fatany hoe mila mifampikasika amina le olo-pahasoavana mifampikasika amina le lan'Andriamanitra mikarakara le lan'Andriamanitra manao zavatra amina mpanompon'Andriamanitra mba handraisana fahasoavana avy any aminy fa tsy fantatry ny antony fa misy olona tena barazana barenina devoly ve izy hoe fantatry ny devoly izy hoe tia azo fahasoavana be tia andray fitahina be de ohatrany asiany devoly barrière eo anoloany ao de nampinao am-piangonana aza misy an'izany manana fanirina izy rehefa tahin'Andriamanitra mahazo 20 millions mahazo 100 millions anao azao zavatra zao pasteur ho avy ahy karakara azy ividy antya fa tonga ivola io fa lasa dinony de lany any le vola le mpanompon'Andriamanitra tsy tsarony azanao le mpanompon'Andriamanitra tsy tsarony tadidiko tsara anabavy anankiray zay tena zaho izy tena misy vola iandrasako be zay fa raha tonga ivola io eta mambavaka manao voady fa tena omeko ividiana kiraro am'le tena luxe reny mihitsy pasteur tonga pasteur le vola na million maro lany le vola tadidiny any le voady fa nisy zavatra be da be niazakazahany aloha fa le lan'Andriamanitra zany nataony ohatrany anjorom-bala de tonga le vola de lany kely sisy tsy nahazo an'le kiraro tsony izy kapany netiny kapany kiraro nefa napana tena iny kapany netiny de te ozy izy aloha misy de hitanao fa tsy mitondra fitahiny zany tsy mitondra fahasoavana ho anao zany ka le fomba nazahoanany le tsodrano de tsotra be pasteur nisy fikarakarana manokana indrindrandrindra amina le lan'Andriamanitra amina mpanompon'Andriamanitra misy fahasoavana de tsy maintsy miainga ao foana amina fikarakarana zany ohatra na tonga n'ilay vehivavy ao am-panjaka faharoa toko fahadimy izy iny le vehivavy soany amita pasteur toko fahadimy izy iny efa tsy niteraka izy fa izy nikarakarany Elisa de rehefa nikarakarany Elisa izy nanamboatra trano any Elisa karakara sakafo teny ray mbava fotsiny tenin'ny Elisa nefa izy efantitra amin'ny heritaona ohatrao anao hiteraka zazalahy le izy famatotra foana amina fikarakarana ohatran'izany ilipa aminany ilay vehivavy mpitondra tena zay efa tsy nisy afa-tsy koba kely eraky ny tanana an'ila fa hoy Eli anamboary aloha za aloha
zay vao manamboatra ho anareo de lasa le vehivavy nanamboatra an'le koba ho an'ny eli nefa efa hoe io sisany sakafo ampelantanany fa avoavy mikarakarany eli mpaminany izy de ambaran'ny baiboly fa mandra-pandatsahan Jehova ranonorana tamin'ny tany de tsy ritra le koba atao anaty barika ary tsy lany le menaka atao anaty tavoara ao zany pastera ny andraisana fahasoavana valim-bavaka dia misy fotoana tena ny fifitakosenanao amina olo-pahasoavana ary zay no nazahoany Isaka ilay tsodrany manokana tany amin'ny Abrahama pastera satria Isaka no anisan'ny tena ny izy te Ismaela tonga de nahirika raha vao tonga Isaka fa Isaka no fampitakosona ny karakarany Abrahama tao foana karakara mandra-pahafatiny Abrahama zany de Isaka foana no nikarakara azy normal be raha azony Isaka ary ozy izy mivolaza ny baiboly hoe ary rehefa maty Abrahama de notahina Andriamanitra Isaka zanany nifindra zany hoe le fitahiny Abrahama nifindra tany amin'ny Isaka valo no zanaky Abrahama fa voatsindry tsara fa tsy ireo valo ireo no nitahin'Andriamanitra fa Isaka irery any satria le fahasoavana pasteur nafindra an'Andriamanitra tao amin'ny Isaka vokatr'izay retsaretzay pasteur natolotry Abrahama ho an'ny Isaka ny tsodrano ary zay foana pasteur hoe ny fiainan'ny olona anankiray na tanora anankiray anorina tokantrano ohatra na nangana orinasa tsy vola no iaingana fa resaka tsodrano raha ohatra misy mpanompon'Andriamanitra anankiray zao anangana ndeo ataontsika hoe anangana asan'Andriamanitra manangana asan'Andriamanitra mety manana antso manokana ianao mizara petraka ny tompo ao anatinao de samy hafa ny atao hoe nahazo tsodrano tamin'le dadanao ara-panahy na rainao ara-panahy ianao sy lay toetra ny ikora sy datana rabirama ao amin'ilay nomero toko fahenina amby folo nisy zany ny fitromina fa misy ny olona nandray tsodrano ny olona manangana zavatra anankiray eo amin'ny alahelin'olona sy ady eo ambonin'ny fitromina dia tahaka ny afo milolo mirehitra be eo am-piandohana fa menjera ihany ary tadio tsara fa mety mahomby zany mpanompon'Andriamanitra zany ohatra hoe ao anatina heritaona na roa taona hatramin'ny folo taona fa raha mbola tsy tonga Jesosy mbola maharitra io asy io de menjera io zany ane pasteur mahatonga ny asan'Andriamanitra anankiray mety hoe niroborobo teo am-piandohana de avy eo menjera foana satria tsy nahazo tsodrano tamina ray aman-dreny ara-panaly izy fa nitsomy izy nitaona loolona vitsivitsy taona nitaona pino maromaro tao de mety nahazo pino ronjato telonjato efajato dimanjato de hoe tena momba Andriamanitra de ny efarany zany nefa tsy maintsy potika foana fa raha mengy amina tsodrano ianao ka voatsodrano tsara ka momba anao Andriamanitra na de mengy amin'ny olona ray sy roa azy ianao de ho lasa lavitra ny fifaranao ary zany ry havana no anisan'ny fototra anankiray mampahompo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra mampahompo mpanompon'Andriamanitra atao anatin'ny baiboly de io resaka tsodrano raha tsy resaka tsika eto ohatra hoe nytantaran'ny Isaka zay ndresahana teo dia Isaka ny fototra anankiray nitahin'Andriamanitra ny Isaka de resaka tsodrano marina eto pasteur misy andalatsoratra masina ihany eto eo amin'ny andin'ny fahadimy manao hoe de natolotry Abrahama ny Isaka izay rehetra nananany fa ny zanaky ny vady sy ny ranony hafa zay nananany Abrahama de samy notolorany hafa ka nampandehanany de mbola velona izy hiala amin'ny sakazanany iantsinanana ho any amin'ny tany antsinanana teto dia nisy karazana ohatrany hoe le tsodrano moa zany efa voarainy Isaka fa akoatran'izay de nisy fizarana lova teto mbola velony ny Abrahama tamin'ny fotoana io de nisy fizarana lova satria fantatry Abrahama tsara ry Abrahama de olona manana expérience mihitsy hoe ny lova de mampiady ny fananany ray aman-dreny de mampiady ny taranaka ty aorina ka navady tsy ny rano navady kely navady tena normal de mampiady io de nataon'ny Abrahama amin'ny ara-dalàna mihitsy ny fizarany an'lay lovany Ismaela moa zany mazava ho azy araka ny teninao teo pasteur etiana hoe nahilika mihitsy Ismaela satria zanaka teny amin'ny sisitsisy ny teny Ismaela de Isaka no zanaky ny vadiny ara-dalàna de reto izy enina amin'ny rahalahy reto vady zanaka tamin'ilay atao hoe ketora vady tsy ny ranony
de melohan'ny afatesany abrahama de nataona zavatsara mihitsy ny fitsipodalao mba tsy ampiada ny taranaka faramandimby de nomeny an'isaka zanany ny fananany de ireto vady sy ny ranony reto osiny hoe mety hoe nanaovany didim-pananana miafina nga hoe zao ny anjaranao a ny raha oharitsika makaotra kely tsotsotra ny tanimbara erianany na ny any midiana any jisbaka ny ary ambany atsimo any medana ny ary ambony andrefana any zimrana sy joksana sy soany ary andafy avaratra mitotraotra zay le fizarana an'izy tandremo no miady de va napetrapetany tsara mihitsy zareo tsara pasteur anisan'ny mampisaboritaka fianakaviana mampiakatra tribunal ny fianakaviana mampiakatra tribunal piraitapo sasatsasany indrindrandrindra misy an'le hoe nanambady ny rainao de sanatria maty ny reninao de nanambady fanoroany ray ny rainao de niteraka teo de avy eo misaboritaka de eto zany misy fandaminana mazava tsara makasika ny fizarana lova de lay zanaka nahazo tsodrano no nandova fa ireto nahazo tamin'le rainy daholy raha tiana zany ny ilamina ny fianakaviana de misy fandamina anara baiboly mihitsy a amin'io resaka fizarana resaka lova io de hoe samy mahazo ny anjarany avy am'lay ray de mbola verina zany ny ray aman-dreny io moa ny baiboly de miteny pasteur tina manao hoe ny vady endry de lova avy am' jehova fa ny transo ny tany de lova avy am' ray lova avy am' ray aman-dreny de ho anao zay mandova zany na ho anao ray aman-dreny mety manana fananana de apetrao araka ny tokony izy tsara le izy fa manjary misaboritaka be lehibe ny olona mitolatota taratasina rey hoentina mbavaka hoe dadanay nanambady kely de olana be ohatran'zao ny fizarana ny tany sy ny trano de misy problème ohatran'zao sy ohatran'zao de manamanam-bola moa le zanaky le vadiny faharoa de tena hoe olana be mihitsy de miala mainy zay ato de miteraka alahely sy lonilony le izy miteraka faravana miteraka fisarapa-ambazana eo anivo ny fianakaviana nefa tadio foana hoe raha io tany zay ataoko hoe anototra io no ediavana de tsy asoa ny fananao io na manana amin'ny hectara maro azy ianao eto amboninyty tany ity manana 50 hectara ianao ka irearianao za manana 50 hectara de tadio tsara fa raha 1m70 ny alavanao fa raha fa betsany 1m72 ny tany andevenana anao ny alavanao ao anatin'ny toerana anakiray rehefa mby hialy eto am'izao tontolo zao ianao fa tsy hoe hiaraka amin'ny 5 hectara kory ianao hoe de efa ny 5 hectara kory tonga de andevenana daholy tsy manany ianao fa tsy 1m72 azany loza foanany ho an'ny olona reto le hoe mahitahita de misoloko ny tanin'olona misoloko ny fananan'olona satria malala olona ambony ianao satria olona manana fananany ianao de mieritreritra ianao manao hoe za manambolaka zay tiako atao alaiko ty tany ty vitako ty transporna ao anatin'ny herinandro de miaka fotsiny le olona efa mipetraka teo nandritra ny 20 taona ny razambeny fa tsy manana izy na de tamingana 1 metre carré satria nitsindrinao tamin'ny volanao sy ny fahefana zay anananao de tsy vita mora reny zavatra zeny eo anatrehan'Andriamanitra tsy vita mora reny zavatra zeny eo anatrehan'Andriamanitra ary tadidio foana ry havana fa ny tantara de mbola mitovy fa tsy mifarany eo amin'ny fombiazan'ny olona anakiray androany raha nanao kolokolo ianao nangalatra ny tanin'olona ianao aza mieritreritra ianao hoe fifaliana ny azy ao aloha fa mahasoa ny taranako ty zavatra ty ny zavatra nalaina tao anatin'ny romoromo ny fananana anakiray azonao tao anatin'ny kolikoly ny fananana anakiray zay ny hoe nieritreretinao hoe ho atsangana ho an'ny taranakao nefa ny avy amin'ny alatra sy avy amina fampitrina ny fananan'olona sy fisolokina ny tanin'olona de tsy mahasoa anao sy ny taranakao io tsy mahasoa anao sy ny taranakao io ary zany natonga ny abrahama nanana fahamailona mihitsy teto hoe omeko amin'ny fomba ara-dalàna ny fananany Isaka omeko amin'ny fomba ara-dalàna ny fananan'izy 7 miralahy fa tsy tia gidagidra satria ny taranako mila tahina de tsy tia zavatra fahafa mihitsy abrahama ka za eto de miteny amintsika ho anao zay nanorona zavatra anakiray teo ambonin'ny fanorenana hoe tsy de mazavazava loatra tolo lalana omenanao a etsika moa pasteur de miverina foana amin'ny lesona hoe ao anatin'ny baiboly ao rehefa nanao ny tsirary ny zaka iosy de nisy fanonerana nataony rehefa niverina tamin'Andriamanitra izy hoe ny fananana rehetra zay nalaiky tamin'ny fanambakana de onerako zany ninninona fananan'olona nalaiky tamin'ny fanambakana onerako zany manonitra zany maky ny fibebahana lalina be lehibe ny pasteur tina ny olona matimaty foana tapaka lalan'ra eo amin'ny 5 taonany eo amin'ny 5 taona
mbola tena ao anatiny le hoe tokony anao adidy amin'ny zanaka tokony anao adidy amin'ny firenena tokony mbola ho lasalasa mihitsy nytaranaka faramady matampoko satria miorina ao anatin'ny alahelom-bahoaka ny fiainany ny vola zay ananganany zavatra alahelon'olona ranomason'olona mety raha latsaka mihitsy azy de anka misy fomba fitenin'ny tolo moa nefa tsara baiboly nefa azo tenenina ihany ozy izy teny tolo manao hoe nitody tsy misy fanataony miverina fa raha ny baiboly ndray niteny izy manao hoe zay afafinao no ojinjainao ka mila fahamailona ny fiainana mila fitandremana ny fiainana tsy ny androany ihany ty fiainany ty tsy hoe mety ny ataoko androany satria manana ny maizy ah satria manambola afaka manindry ny ranona ka zay tiako atao aloha zao satria za zao aloha manambola fa nga vitan'izany io fiainana io de mbola teneniko aminao ihany hoe mbola mito io ary ny zavatra misy pasteur ertina tsy nremantena indro nisy olona nanao tsindry azo lena nisy olona soloky tanin'olona ka hoe tsara fefary zany tsisy olona nanao ratsy zany tetamboniny tany ka ho tsara ny fihafaran'zany olona zany fa na ny fomba fialany aina za hafahafa mihitsy zay vao maty pasteur tena marina zay pasteur ary zay no mampitandrina zay no mahatonga atsika hoe mila manana fahatakarana pasteur ary fahalalana hitany pasteur itsika raha mandreny de mbola velona ianao de maiza mandamina hoan'ny taranakao fa zany pasteur no mahatonga an'le hoe hitanao misy fananana noharianao noharian'le ray aman-dreny mazava ho azy fa matoa izy miary an'io tokony hoan'ny taranaka raha tsy hoe ny famatotra tamin'ny devoly le fananana araka le tenao teo hoe azo tamin'ny tsirariny de rehefa tsy haitsika mandaminan'io amin'ny androm-pahavelomantsika de savoritaka ireo zanakitsika ireo hiady an'le trano be da be am'zany ike pasteur lasa ny fanjakana le trano hoe de ny mpanofa trano lasa mandovolany amin'ny trésor azanao de sady tsisy tompony izy dimy menadana ny ray ary fa ny trésor no lasa tompony de reto tsy varirina miady any amin'ny tribonaly mifandritaka ao amin'ny tribonaly mifandritaka de jerenao koa fa tribonaly koa ne tsy manana lalàna azo tena moana an'io satria samy zanaky data de tsitsisy didy azon'ny tribonaly avoaka hoe mifandaminy nareo fa na tsy maintsy hoe tia mipandresy na hoe tia mipandresy de arirariran'ny tribonaly eo mamoaka didy izy aloha androany de ohatra mipandresy le akilany de mampiakatra ndray ndray manototra vola be de mandresy ndray manaraka de manao rappel ndray de misy mandresy ndray afaka 5 taona nefa voapandresy a de manao cassation ndray le ray rava ndray de miverina 0 ndray de efa miantitra ihany le olona tokony andova miantitra de sasany efa miamaty de nazavokely ary tsy tompon'le toerana intsony fa ny olona lasa mandovolany amin'ny trésor de any amin'ny trésor no mifanjakana lasa ny tompon'le fananana azanao zany hoe niady le taranaka andovola ty amin'ny tribonaly de ny tribonaly manakarena azanao de ny trésor mahazo vola koa mifanjakana de le taranaka ny eritreretina andovan'le izy samy tsisy tompony be da be zavatra ohatry zany ary zany no i abrahama natakatra zavatra ohatry zany hoe raha ho faty de zao daholo no mety zavatra hitsanga rehetra zao mety zavatra iseho am'reto taranako reto ary de misy karazana lova nge pasteur tena lova be fa reniko aloha mahagaga reniko aloha zany matetika pasteur mifamatotra amina araky le tena teo alahelon'olona le izy na mifamatotra amina sample izy de rehefa maty io le ray aman-dreny de tsisy tompony le zanany tsy avelany devoly andova le taranaka ary zay foana no mahatonga atsika miteny mameny le vahaolana hoe raha mahatsapa zavatra ohatry zany ianao hoe nareo taranaka nanompo sampy ny ray aman-dreninareo de tadidiova tsisy hoanareo reo fananandreo ary tsisy hotavela hoanareo reo raha tsy mibebaky nareo raha tsy mifona amin'Andriamanitra nareo ary raha tsy délivreny nareo raha nanao tsy rary ny ray aman-dreninareo zay le mahatonga atsika pasteur le miteny hoe fanatom-panonerana raha tsapanareo fa nandova arenareo nefa le arena
azo tamin'ny alahelin'olona azo tamina ranomason'olona atsemboan'olona de io no nananganany ray aman-dreny areo arena nananganana trano sinsisa torevitra tongava manao délivrance de tapao ny ozony de manaova fanatim-panonerana fa tsy mahasoa io tsy mahasoa io fa ny any abrahama moa zany paster ta iny izy ty fananana azo madiodio tsara le azo ary de zay natonga azy hoe teny mbola velona izy de nyzarainy madidio ilay fananana fa raha iverenana kely paster le resaka tsodrano de zao tena lay tokantranony isaka mivady de tokantrano tena tsara fototra mihitsy satria i abrahama de nitsodrano any isaka fa i rebeka ihany ko de nahazo tsodrano avy amin'ny ray aman-dreniny sy ny anadahany raha mijerytsika zao amy Genesisy toko faefatra amby roapolo de zao nivaky ny teny Genesisy toko faefatra amby roapolo andiny fahasivy amby dimapolo de namoaka ny rebeka nabaviny sy ny mpitaiza azy ary ny mpanompony abrahama mba amin'ny olona izy de nitsodrano any rebeka izy ka nanao taminy hoe ry ary nabavinay tonga avalinalina ne ianao ary eo ka nitaranaka ho azo ny vavadiny zay makahala azy de niainga rebeka mba amin'ny ankizy vaviny ka nitaingina ramefa de raha mijery an'io anao tena nahazo tsodrano tsara mihitsy rebeka vo afaka nanambady any isaka koa nahazo tsodrano tsara vo nanambady any rebeka io paster miverina foana isika fa ny fiainana tsy miainga amin'ny diplôma ny fiainana tsy miainga amina vola ny fiainana fananganana fiainana tsy miainga amina bika manendrika fa ny fananganana fiainana raha te andeha lavitra paster de miainga amina tsodrano foana miainga amina tsodrano foana miainga amina tsodrano foana na io ny reto ny olona tokony tsodrano paster reto ny tokony tsodrano misy tsodrano avy amin'Andriamanitra melo niteneniko aniny aloha toko larina voalohany ny ray aman-dreny be afaka mitsodrano anao indrindrindrina ny ray aman-dreny niteraka anao nahitana masoandro afaka mitsodrano anao de mandaitra ny tsodrano reny fa ny lehibe indrindra ihany ko paster dia ny hoe fahefana zany hoe misy olona manana fahefana kokoa noho ianao afaka mitsodrano anao fa ny lehibe indrindra de lay tsodrano avy amin'Andriamanitra zany hoe avy amina mpanompon'Andriamanitra avy amina lehilahy-pahasoavana avy amina mpanompon'Andriamanitra misy fahasoavana ny Andriamanitra akory tsy hoe hitsangana eo amin'ny devaonao de ametraka ny tanany amin'ny lohanao de io fa tsofoko rano anao paster tovo tsy zay fa tsy maintsy miainga amina lehilahy amina olo-pahasoavana ilay tsodrano avy amin'Andriamanitra reo zany tena bazina fiainana miainga amina tsodrano i Adama sy Eva raha vao miforonona de tsy tonga de hoe io ny tambary Adama sy Eva ndana miasa reo ny tany kininina reo ny voankazo koa ndana fa i Adama sy Eva vao vita famoronana de zao tsara ny voalazan'ny Baiboly paster atao amin'ny Genesisy toko voalohany andiny fa fito amby roapolo sy fa valo amby roapolo manao hoe ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy lasy vavy ny namoronany azy ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy mabatsary mameno ny tany ka manompo azy ary manjaka amin'ny azany rano amin'ny ranomasina ny voromanidina ary ny biby rehetra izay metsiketsika ambonin'ny tany tsy indriny Baiboly tsara hoe Andriamanitra nitsodrano azy za paster tena mitety ny olona hoe ary zay natonga ny Baiboly nylazany amin'ny Exodosy toko faharoapolo paster to hoe manajany irainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao any amin'ny fiasana toko fahinandiny faharoa de hoe manajany rainao sy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana izany ny didy voalohany misy teny fikasana za de manoro hevitra akinareo ry tanora aza manao tsinotsinona ray aman-dreny mety mamolava ny ray aman-dreninao mety mampirafy dadanao mety misy zavatra tsy mety misy zavatra mampalahelo anao ataony fa izao za de miangavy anao aza miady amina ray aman-dreny aza manao tsinotsinona ray aman-dreny misy tovolahy paster sa manao elany dadany elahy inona ny raharaiko an'lahy fa tsy fanao zany na inona na adosoana ray aman-dreny paster
tsy fanao zany manao ela ray aman-dreny zany na inona adosony mamanao tsy fanao zany manao tena sy ty reniny teraka atrinao zany na ny rahavavin-dreninao na ny ray aman-dreny betany satria pasteura ny ray aman-dreny raha sanatry manozona raha sanatry manozona indrindraindrindra amina zavatra tsy mety a tsy ndriko tsara pasteura afandray manko le hoe mpanompon'andriamanitra le olona ka tena mivavaka be le olona ka tena tian'andriamanitra le olona fa saingy zao tsy tian'le ray aman-dreny le fivavahany satria miala am'le fomban-drazana satria mety miala amina fomban-drazana ka raha manozona le ray aman-dreny de tsy mandaitra am'le mpivavaka le izy satria ny mahatonga le izy tsy mandaitra pasteur ny fahefan'andriamanitra mbola lehibe lavitra noho ny fahefana ray aman-dreny asa raha mazava tsara zay de raha anozona an'le mpivavaka zany le ray aman-dreny no le fahamarinana ataon'le mpivavaka de tsy mandaitra iny ozona ataon'le ray aman-dreny iny fa raha manao zavatra tsy mety ianao resaka tsy fahamarinana ka manozona anao le ray aman-dreny de tsy miaro anao andriamanitra ary de mandaitra ireny ozony reny mandaitra io paster ary misy am'reto karazan'olona mijereny ty tele ty a tsisy mety daholo zay zavatra ataony satria nozon'ny mamana izy iasa ianao anakaka iasa tady vola ianao ka tady vola fa lehilahy ianao raha ho tafavoaka amin'ny fiainana vehivavy retsy raha ho tafavoaka amin'ny fiainana raha zao nanao vandria iary ianao ka iary fa ianao ndray de anana fiainana tsy manjary anana fiainana tsy zarizary ozonozona retraretraretraretraretraretraretra io fa tena miteny a pasteur ninoninona diplomanao rahalahy ninoninona fahaizanao na inona atodoanao tena tsy tafavoaka ianao a raha ny ray aman-dreninao nanozona anao tsy possible tafavoaka ianao raha no ny adalanao fanaovanao tsinitsinona ray aman-dreny no ianao manao zavatra tsy mety nanozona ny ray aman-drenao mandaitra tompoko ianao aza mieritrehtra inona ny raharaiko an'zany fa zanga tsy mahay zany atodoako tsy lasy ianao rahalahy tsy lasy ianao raha nabavy ary jerevo e tototsonitrotro ianao nefa milaza mahitahita milaza manam-bola milaza mahatsangana anyty vila nananao tomobile nananao nefa ianao ananan'olona 500 millions ananan'olona 300 millions ny banky tsy manam-bola aminao zavatra ataonao zara raha mampiditra kely 2 millions ny 2 millions 5 ny aferaha ataonao mipoambampoaka de iny mba hoaninareo menakavy fa nareo tsy afatrosa ary tsy mba trosa kelikely satria misy ozona no tenen'ny ray aman-dreny taminao ary zao ny grave be pasteur raha ny ray aman-dreny nanozona an'le olona ka naniry iny ozina iny naniry iny 5 taona raha ohatra ndray le ray aman-dreny nanozona anao androany ka raha pitso nongotany tsy maninona ohatrany hoe namboly zanaka inona re zany e ohatrany hoe zanaky ninona kely ianao androany ohatrany iny ny alavany de raha pitso ngotanao tsy maninona fa raha iny zanaky nininy nambolenao teo ka ozy ianao afaka 5 taona io ongotako tsy voaongotsao io raha tsy mila bildozera na angadangadiana ry amin'ny fakany ary ka raha ny ray aman-dreninao nanozona de anao aza mieritreritra hoe ny itsodrano anao izy afaka 5 taona hoe nalahelo anao izy nahita fijalianao de alao ary nareo anaka hotsofiko rano nareo ary de afaka 5 taona taorian'le fanozonana izy vo itsodrano anao zany hoe fananiry le ozona tsisy mahatapaka an'io paster raha tsy vavaka délivrance azanao de zay ny mahatonga an'le hoe hitanao olona sasany maharina fa zay fa voaozony ray aman-dreny fa mba efa nangata tsodrano tany ange zay e zay mivady mihitsy nakany de tamy tombo avao zay nahazo tsodrano fa maninony zay tsy tafavoaka tsy tafavoaka nareo satria efa 5 taona ty oarina lalipaka loatra efa lalipaka le ozony efa tafapetraka 10 taona ty oarina de tsy mandaitra tsony le tsodrano le ozony efa naniringeza be ohatra zany ange tadidiko tsara pasteur mpivady anakiray zay tadidiko tsara tsy de mitovy fiaviana zany raha tsy de mitovy firazanany a tsy de mitovy volokoditra de tesitra le ray aman-dren'le zazalahy de ozonika laho izy izy raha iny novadiny lahy tsy tiako io zao de tena nozoniny tokoa nefa re tsy tena nyfakaty tena nyfakaty izy roa kely de tsy nisaraka fa zanany lahy matotao pasteur niraikitra daholo reo ratsatongony reo niraikitra le ratsatongony
teo le reny mpianakaviana le raha bebe le mpivady mifankaty ihany niteraka de hitanao le zaza sampony io le sampona ratsatao lasa tiany le bebe any be lasa nalahelo le zaza izy nanenina mihitsy izy tak'zay antsonozonoko reto zanako izy mivady reto de nefa le linsy ty le ozony efa tafiditra le ozony efa tafiditra de tena nanenina re rahandriamanitra ny teny anreny ao re raka izy tsofoko ranony ianareo a tsofoko rano re nareo raka izy a de tena mifona amy zavatra ny teneniko le zavatra nefa efa tafapetraka ka le titsika atongavana paster to vo anatin'zany de le hoe le herin'lay tsodrano sy le herin'le ozony rehefa tsy hainao no mitondra ny fiainanao io ray aman-dreninao io na olona manana fahefanam-boly lavitra any anao le fahefana resaka eto paster ohatra hoe ianao olon'olom-pona ohatra zao ka misy mpamisavo manozona anao na mpitaiza olona nefa ianao tsy mivavaka afandray mako le hoe mivavaka ho a paster le olona mivavaka tsy na manana autorité be lavitra no ny mpamisavy no ny mpitaiza olona ka na manozona anao a le mpitaiza olona io tsy mandaitra io fa raha ianao mizesta fotsiny hoe za matanjaka za manam-bola za manana ka misy olona manozona anao manana pouvoir satanika manana amy lalao ody ratsy manozona anao attention rahalahy tsy voafehan'ny fahaizanao sy ny diplomanao sy ny karamanao zany ianao fa potika ianao ary zany milana an'le tsodrano avy amina mpanompon'andriamanitra paster satria mpanompon'andriamanitra rery ihany no tsy manozona fa de mivavaka de mitsodrano de ohatran'io hoe rehefa maty abrahama de notahinin'andriamanitra isaka zanany zany hoe tena lay fahasoavana atao amin'ny abrahama nifindra tany amin'ny isaka vokatry lay tsodrano vokatry lay fitahina vokatry lay connexion divine nafahany abrahama sy isaka ny fampitakosina teo de nifindra d'office tany amin'ny isaka lay fahasoavana rehetrarehetra tao amin'ny abrahama za paster manoro hevitra andretolo reto a amaraparanako ny teniko melohan'ny idiranao paster to de ny hoe mazo to mifandray amina mpanompon'andriamanitra misy fahasoavana fitahina ho anao ny mikarakara lehilahin'andriamanitra misy fahasoavana satria misy fahasoavana avy amina lehilahin'andriamanitra sy mpanompon'andriamanitra misy fahasoavana reny possible hipitany aminao rainao no mikarakara azy paster to raha fitinina lay resaka teo pasteur hertina dia zavatra anakorofoana no mamaritra ny fiainan'ny olona na ianao manorona fiainana eo amboniny zay atao hoe tsodrano zay de lay tsodrano manaranaka satria rehefa maty abrahama de notahiny isaka dikan'zay zany de hoe nepita avetrany tany amin'ny isaka lay fitahina ary eo amin'ny andalatsoratra masiny hafa zay mbola hoenarantsika ho arinao aza dia tsy nisy olombelona nanankarena ohatran'io isaka io mihitsy tena tonga mpanjato be mpanakarem-be io isaka io a vokatry lay teninao teo paster hoe tsodrano connexion tamin'ny i abrahama raina io moa zany nisy zavatra mifampitoy foana izy io a taria am'ilay Genesisy toko 2:20 izy mianaka lay nandenanao fanatitra tany amin'ny toerana anankiray atao hoe Moria dia nozan'andriamanitra toetra tao i abrahama no ny fitiavany any saka tafahoatra loatra de isaka mihitsy no nalain'andriamanitra ho atao fanatitra kanefa no lay fitiavany abrahama an'andriamanitra de nianin'andriamanitra hoe satria nanao zany ianao de mianina amin'ny tena koa fa hotahina tokoa ianao tsofin'andriamanitra rano foana izy ary isaka ihany koa zay efa nianaratsika de efa zatovo labe mihitsy isaka tamin'ny fotoana io afaka nanohitra ny abrahama izy fa saingy no ny fankataovany an'andriamanitra sy ny fankataovany an'ny rainy de nanaiky ampanetretena bonaika be mihitsy izy nanaiky afatotra ny tongony aman-tanany ary na de nitrobarany rainy tamin'ny antsy azy izy de mbola nanaiky ihany anisan'ny fomba anankiray nitahin'andriamanitra any isaka ihany koa izany toetra mahafinaritra nananany isaka izany izany hoe ho aram-bola tanora ianao de mankatony ray aman-dreninao am'izao andro ny fahatanorano zao no fikarakarana ny ho avy fa raha am'izao andro ny fahatanorano zao ny olona no sanatrianao mivary lavo amin'ny toka
manao zay mampalahelo ny ray manao zay mampalahelo ny ray aman-dreny de zao anao de efa manomboka mampirafy misy mo ny any tanora sasany de mifaninana mampirafy zany no everana hoe fiainana misy fofombadany daholo erak'io vazatany rehetrarehetra io de netreretiny hoe tena izy no tena enjana indrindra satria miaraka amina olona marobe tsy zany fomba ny olona resy zany ny olona resy ny mampirafy zany fa ny olona tena mahery ary ny tena lehilahy atao anatin'ny baiboly paster de ny lehilahy matahotra an'Andriamanitra ny lehilahy tia an'Andriamanitra ny fijerin'ny olona matsy de hoe ny lehilahy mivavaka de hoe sarim-bavy hoe olona malemilemy zany ny fiheveran'ny olona mivavaka fa ny tena lehilahy tompoko atao anatin'ny baiboly de lehilahy ohatran'ry Abraham lehilahy ohatran'ry Isaka tena nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy azo nozogozona tamin'izany fahamarinana ny tenin'Andriamanitra zany ka ny orona teo amin'ny tsodrany ny fiainany de notain'Andriamanitra isy ny taranany fa lafiny anankiray koa nefa de misy mamboly an'izay fiainany zay eo amina ozona eo amina alahelo na ray aman-dreny ianao raha ohatra ka nanorona tokantrano tokoa ka nozon'ny ray aman-dreninao de mandehana makany aminy de mangatatsodrano sy famelana de tongava mivavaka manao délivrance manara délivrance mitadiava pasteur mandehana makany fiangonana misy anao any de ataovy délivrance aho hoe fa ohatraohatran'izao ny zavatra nitranga tamin'izay nanorona tokantrano fa jereo tsara raha nanorona tokantrano Isaka teto na i Rebeka vadiny de ozy nao teo pasteur hoe nahazo-tsodrano tamin'ny Abrahama Isaka fa i Rebeka ihany koa nahazo-tsodrano avy tamin'ny Betuela sy tamin'ny Labana nadahany de notahin'Andriamanitra izy satria ny teniny voaka avy tamin'ny zareo reo de hoe ho tonga alinalina ny anao ranabavinay nitaranakao any azo ny vavadiny zay mankala azy de nianga i Rebeka tsy nisy alahelo mihitsy teo tsy nisy alahelo teo tsy nisy gidragidra teo ary ny zavatra nafinaritra ihany koa de izao ny fakahazo am-po tsara mihitsy ry zareo reo na ny andaniny ny any ankilany ndrandray koa mantsy misy tokantrano ohatran'izany le rafozana anankiray tsy tian'ny levinanto anankiray de lasa ohatran'ny hoe rafozana manahirakirana no milaza azy nefa tokony hifankaty tsara mihitsy lay rotota mba isiny le tena hoe fiainana milamina ao anatin'lay tokantrano lay taranaka ty aorina satria rehefa miteraka tokoa ny ery akizy pasteur le taranaka reo akizy reo samy zafikely lay rotota zafikely ny Abrahama ohatra ny Isosy Jakoba sady zafikely ny i Betuela ihany koa rainy Labana sy Rebeka Isosy Jakoba taranaka tena hoe notain'Andriamanitra satria niainga atao anatina tsodrano fa tsy niainga atao anatina ozona ka raha vo ozona ianao io moa fa ny fitindiny efa ny anarantsika teta foana no mahatonga ny ozona misy ny ozona avy amin'ny alalan'ny teny na manam-pahefana ohatra hoe ny ray aman-dreninao na manam-pahefana ambonino ianao misy ozona avy amin'ny fanompo-tsampy raha nanompo sampy ny olona anankiray automatika izy tonga de vo ozona misy ozona avy amin'ny fahotanao manokana raha ohatra ianao ka misy fahotana nataonao de misy ozona manaraka an'izany misy ozona ho an'ny olona anankiray miverin-dalana de misy ozona manaraka an'izany olona zany misy karazana ozona be dia be miverimberina eo amin'ny fiainan'ny olona zay mbola ho ianarantsika any aoriana any zany fa de atreo angamaloha pasteur ataoko hoe fa ampy aloha ny androany satria ny fotoanantsika hoe fa somary lasalasa ihany fa de miainga am'ireo ny fiainatsika miainga am'ireo ny fiainatsika ny ozona manaranaka ny fitahina ihany koa manaranaka fataro ny toerana misy anao am'izao fotoana zao ty anao Jesosy Kristy tompo raha matsiaro ny tenanao fa olomba ozona ianao efa matoanao Jesosy mitondra ny ozona teo amin'ny fiainanao teo ambony azy fijaliana vonona nafaka anao izy ary raha matsiaro ny tenanao fa efa tahin'Andriamanitra ianao de aza mijanona am'izao fa zany atao hoe fitahin'Andriamanitra zany de miatahina fa tsy hoe zavatra anankiray loha ny raisinao tamin'Andriamanitra de mijanona fotsiny ianao ataovy zay androsoana amin'ny te-mpanaraka an'Andriamanitra ataovy zay itombonao amin'ny fahamasinana itombonao amin'ny fahamarinana mahereza mivavaka mahereza manompo an'Andriamanitra de ho hitanao ny vokatra zany atao hoe fikelezana inanao ao amin'ny tompo izany pasteur Ertina nda hivavaka tsika pasteur mankasitraka anao raha io nandray zany fampianarana zany ianao tokoa tompo de tena tsy mivazivazy ianao de mitazona ny teninao ary manamarina ny teninao raha misy olona terina mitady anao ary vonany anompo anao de tiako zay ty aho ianao ary zay fatrapitady anao hita engane tompo ireto olona ireto tena
ho tsapany herin'izany fampianarana izany hanolo tena lalina ho anao izy ka hiala amin'ny fahotany aza velana mafy fo izy Jesosy misy amin'izy ireo efa potiky ny trosa potiky ny fahantrana fahafahambaraka tena tsy tafavoaka intsony amin'ny fiainana ary izy mihitsy ny mahatsiaro hoe za mihitsy ny tratran'izany toroteny zany aza vela hiavonavina izy tompo ampio izy amin'ny fanapahan-keviny aza vela angatakandro lavo zao ianao nitona azy mba tonga azy anatony anao mba ahafahanao mamonjy azy misy amin'izy ireo efa tena ao anaty aretina ary rehefa mizotra tsikelikely ho any amin'ny fahafatesana ao anatina cancer nefa mbola mitady lalakafa ihany fa tsy tia anatony anao nefa de mahalala zao zay ozona ny mahazo azy ho ampihinao an'izy tompo ary ho afahanao an'izy Jesosy misy saotra raha io amen amen enary tompoko de mifarany andray ny fotoanatsika tamin'ity androany ity ny 034 04 362 67 ny 033 24 543 06 ahafahanao mifandray amin'ny alalan'ny SMS ijoro vavolombelona ianao nangatabavaka na misy fanamarena manokana dia raisinay ampanajana sy ampifaliana tahiny tompotompoko vela madopoko